Hebreo 3. Koa amin'izany, ry havana, efa voatokana ho an'Andriamanitra ianareo, sady efa voahantsona hiombona anjara amin'ny fiainana any an-danitra. Ka dinio i Jesosy ilay irak'Andriamanitra, sady mpisorom-be antoky ny finoana izay ekentsika. Fa i Jesosy dia nahatoky an'Andriamanitra teo amin'ny andraikitra nanendreny azy. Nahatoky tahaka ny Mosesy izay voalaza ny soratra masina hoe: nahatoky tao amin'ny tranon'Andriamanitra manontolo izy. Efa mindry-moninahitra kokoa noho ny Mosesy i Jesosy, satria ny mpanao trano dia mahazo haja bebe kokoa noho ny trano nataony. Ny trano rehetra manko dia nisy mpanao azy, fa Andriamanitra kosa no nanao ny zavatra rehetra. Ary Mosesy dia nahatoky tao amin'ny tranon'Andriamanitra manontolo araka ny maha-mpanompo azy, ka natao hanambara ny zavatra izay holazain'Andriamanitra amin'ny ho avy. Fa i Kristy kosa dia nahatoky araka ny mahazanaka azy, ka mifehy ny tranon'Andriamanitra, ary dia isika izany tranon'Andriamanitra izany. Raha mitana ny fahasahiana sy ny fanantenana ireharehantsika vahoakany. Noho izany, araka izay lazain'ny fanahy masina hoe: anio, raha renareo ny feon'Andriamanitra, dia aza hamafisina ny fonareo, tahaka ny tamin'ny andro nihodinan'ny razanareo tamin'Andriamanitra, tahaka ny tamin'ny andro nakana fanahy azy tany an-tany ny hevitra. Tany no nakany razanareo fanahy ahy sy nizahan'ny toetr'ahy, hoy Andriamanitra. Na dia efa hitany aza ny asa vitako nandritra ny 7 taona. Izany no nahateritra ahy tamin'ireo olona ireo, ka hoy aho hoe: maniha-sila lalandava ny fisainany, tsy nahafantatra ny lalako ireo. Tezitra aho ka nianiana hoe tsy hiditra mihitsy ao amin'ny toeram-pitsaharana nomaniko ireo. Tandremo, ry havana, fandrao isy aminareo hanana fo ratsy tsy mino ka hiala amin'Andriamanitra velona. Fa aoka ianareo hifampirisika isan'andro, dia ny mbola misy ny hoe anio, lazain'ny soratra masina, mba tsy hisy ho voafitaky ny fahotana ianareo ka ho tonga mafy fo. Eny, efa tonga mpiompitsoa amin'ny Kristy isika, raha tanantsika mafy hatramin'ny farany ny toky izay nananantsika hatrany am-boalohany. Izao no lazain'ny soratra masina: anio, raha renareo ny feon'Andriamanitra, dia aza mafisina ny fonareo, tahaka ny tamin'ny nihodinan'ny razanareo tamin'Andriamanitra. Iza moa ireo nandre ny feon'Andriamanitra nefa nihodina taminy? Ireo rehetra nentin'i Mosesy niala tany Egipta. Ary iza no nahateritra an'Andriamanitra nandritra ny 7 taona? Ireo nanota ka niampatrapatra tany an-tany ny hevitra ny fatiny. Raha nianian'Andriamanitra nanao hoe tsy hiditra mihitsy ao amin'ny toeram-pitsaharana nomaniko ireo. Iza moa no lazainy? Ireo tsy nanaiky. Koa dia hitantsika fa tsy tafiditra ireo satria tsy nino.